Ananany Madagasikara karazany maro, mila fiarovana nefa izy ireny mba tsy ho lany tamingana ary ihany koa ahafahana trano misintona ireo mpizahatany. Izany indrindra no nahatonga ny avy eo anivon'ny ministeran'ny ahitao arakajy mirindra ny paositra miaraka aminy manome lanja ny varika ka nampahafantarina omaly ny aji na tembra vaovao misy ny sarina varika miisa 5 sy ny sarin'ny professeur Jonard Ratsimbazafy filohan'ny GERP. Jemima Radaniel sy Rakotorsan. Na dia eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fanatotoloana dia singa iray tsy efa misaraka amin'ny olombelona ny taratasy. Ho an'ny eto Madagasikara mbola mampiasa izany isika ary ilaina amin'ny fandefasana izany ny aji. Ka ho an'ny taona 2024 dia nahatratra 7 hetsy 3 tapitrisa ny aji navoaka sy nojifaina nandritra ny taona iny. Nahatonga paositra malagasy nanokatra timbre ho an'ny resaka varika anankiroa moa zany, tsy ny resaka varika ihany fa avoakantsika timbre androany ihany koa ny timbre hitondra ny sary ny professeur Ratsimbazafy Jonard izay fantatsika ho aseho antsika eo rehefa avy eo ambara amintsika eo iza moa zany professeur Ratsimbazafy Jonard zany. Dia aminay paositra malagasy zany dia fanindraindrahana ny fametrahana ny manam-pahaizana malagasy sy ny mpikaroka malagasy amin'ny toerana tokony ametrahana azy. Fanao ny paositra maneran-tany ny mamoaka timbre anankiray ho an'ny olona malaza, tena malaza, fa tsy hoe ny olona malazalaza fotsiny. Eto amintsika eto Madagasikara zany zao dia afaka mitenitsika fa tafiditra ao anatin'izay sokajiny olona malaza, tena malaza izay ny professeur Ratsimbazafy Jonard. Dia izay no antony anankiray. Faharoa eo ihany koa le hoe nisy an'le varika mialatsiny hoe teny français hoe dernière découverte amin'le varika le microcebus jonai izay professeur Ratsimbazafy no nahita azy io. Dia reharehantsika eto Madagasikara no nahitana an'io zavatra io ary izay no nahatonga anay paositra malagasy namoaka timbre mitondra ny sarin'io microcebus jonai io mba hampahafantarana ny eran'izao tontolo izao fa manan-karena isika amin'ny resaka varika zany. Io raha teo moa no mitondra ny embleman'i Madagasikara resaka varika ary ny tsara ho marina ihany koa dia tsy voa izao akory ny paositra malagasy no mamoaka timbre mahakasika ny tontolo iainana sy ny zava-mananaina eto amintsika eto fa efa fanao ny paositra malagasy hatramin'izay izy io fa ity androany ity zany dia fanomezam-boninahitra ny manam-pahaizana malagasy sy ny dernière découverte amin'ny resaka varika. Entina iarovana ny tontolo iainana indrindra fa ireo harena ao anatiny toy ny varika izay mampalaza ny Madagasikara dia nisy ny fanotana aji misy sarina varika ka varika miisa 5 sy ny sarin'ny professeur Jonard Ratsimbazafy filohan'ny GERP no natonta amin'izany. Azo atao tsara hoy ny ministry ny ahitao arakajy mirindra sy ny paositra malagasy ny mampifandray ny ahitao arakajy mirindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny asan'ny ministera zany raha miverina kely amin'ny resaka nilazain'ny professeur Jonard teo sy nilazain'ny DG paositra malagasy dia manampy amin'ny conservation, les communications sy conservation ny espèce endémique zany eto Madagasikara satria hitantsika fa tena lany tamingana ny espèce eto Madagasikara momba io varika io indrindrindrindra ary araka ny lazaintsika teo io anisan'ny tena harenantsika atongavan'ny mpizahatany eto Madagasikara. Ny anjaranay zany eto ministera sy eto amin'ny paositra malagasy dia manampy amin'izay fifaneraserana amin'ny any ivelany satria ireo timbre reo ihany koa dia azo ampiasaina any ivelany raha ny tena marina ao anatin'le mampamirapiratra ny Madagasikara zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isika eto Madagasikara no tompon'ny varika hoy ny professeur Jonard Ratsimbazafy ary tokony ezahana ny fiarovana azy ireo mba tsy ho lany tamingana. Manana varika 12 fa 5 amin'izy ireo no avoakantsika androany tafiditra anatin'izany le microcebus le vohita farany teo tsitsidy microcebus jonai ao koa zany le propithecus candidatus, propithecus diadema ary varicia variegata ary eulemur fulvus amin'ny anarana gasy moa dia hoe simpona varijatsy tsitsidy ary akomba zay nahafantaraka ireo espèce anankidimy ireo zany navoaka timbre ary fifaliana ho antsika varika moa bibitsika ihany tsika eto Madagasikara ihany manana an'io manana 12 tsika izay mamaritra 20 isan-jato ny primaty eto ambonin'ny tany ka dia fifaliantsika maraka avy ny androandroany.
Nampahafantarina omaly teny amin'ny hôtel Carlton moa ity fanontana aji misy sarina varika sy ny profesora Jona Ratsimbazafi ity.